Ao anatin'ny tontolon'ny finoana kosa no asiantsika teny ny amboaram-peo FJK Matrano Vady Faravohitra kosa dia mankalaza ny fahadimapolo taona nisiny amin'ity taona ity nosokafana tamin'ny fomba ofisialy Omalmo izany taom-pankalazana izany hoarantsika ary ny akon'izay. Fotoan-dehibe nankalazaina ny alahady lasa teo tsy amin'ny FJK Matrano Vady Faravohitra. Voromaro tokoa ireo mpino nanatrika ny fanimpovivavahana lehibe ho fanokafana pomba ofisialy ny fankalazana ny fahadimapolo taonan'ny amboaram-peo ao an-toerana. Ny mpitandrina Rasolo Nirina Théophile Vinel no nitarika ny fotoana ary ny mpitandrina Ravaly Nomenjanahary Lala Emmanuel mpitandrina ao an-toerana no nitondra ny tenin'Andriamanitra. Ny taona 2017 no niforoanan'ny amboaram-peo Faravohitra no ny hitondra-dranonazo Antananarivo. Vondrona ankizy maro teo ambanin'ny fiharian'ny Sefrandry no tao anatiny tamin'izany. Tamin'ny taona 2024 kosa nananganana ny hikolo amboara ho tsangambaton'ny fahadimapolo taonan'ny amboaram-peo hatrany. Maro eo ezaka ho totosaina entina namariana ny fankalazana ity fahadimapolo taonan'ny amboaram-peo Faravohitra ity, ary isan'ny songadina amin'izany ny tafika masina izay ho totosaina ny hebe tanatanana Tsorono Mandidy. 10 ny isan'ireo mpikambana perinasa ao amin'ny amboaram-peo Faravohitra ankehitriny. Ao anivon'ny amboaram-peo tokoa no ahitana ny firaisan-kina amin'ny fianakaviana satria miara-mira avokoa na ray aman-dreny sy ny zanaka ary ny zafikely. Tao anatin'izay 10 taona nisin'izay dia efa mahery ny arivo ny isan'ireo korala nandalo tao amin'ny amboaram-peo Faravohitra.